Misy moa zany ny fiolambe nasionaly izay karakarain'ny gendarmerie samy mandritra telo andro atao eto amin'ny pavé. Izy io zany dia andraisan'ny mpisehatra rehetra eny amin'ny fiarahamonina fokontany eny amin'ny commune mpisehatra rehetra momba an'izay hoe miraleta sy ny fampandrosoana izay. Fatatsika fa zava-dehibe ny asa ataon'ny olona ny anatin'ny fiarahamonina any fa tsy mahita zany ireny asa ireny. Dia ty toeran'ity zany dia sehatra anankiray ahafahan'ny mpisehatra rehetra mitondra ny bonne pratique izay ataony any anatin'ny fiarahamonina ka hifampizarana izany bonne pratique izany satria mety misy asa tsara atao dia mba hoe hifampizarana amin'ny namana izany. Izay zany ny tanjona voalohany. Tanjona faharoa nefa dia ty sehatra ity koa zany dia anaovana tombanezaka hoe aiza ho aiza Madagasikara amin'izany hoe miraleta sy fampandrosoana izany satria be dia be ny fifanarahana iraisam-pirenena sy solavintsika lalam-panorenantsika miteny fa mitovizolona sy ny vavy tsika manana politika nasionaly momba ny fampandrosoana fa aiza ho aiza tsika. Izay koa zany anaovana ty sehatra ity ahafahantsika manao tombanezaka ny asa vita eto Madagasikara amin'izany miraleta sy fampandrosoana izany. Tena tsara mihitsy ary anisan'ny zavatra nangatahanay satria izahay moa tao anatin'ilay fiarahamonim-pirenena natsoina talohan'ilay tena francophonie zany isan'ilay fivoriana tao amin'ny Colbert dia izahay mihitsy zany anisan'ny nanao ezaka mba nidiran'izay hoe fampiroborobolan'ny vehivavy amin'ny lafiny ara-ekônomika ao anatin'ny fehin-kevitry ny francophonie ka azo lazaina zany fa tratra ny tasiny satria tafiditra